Je suis l'ennemi. Parce que je pense. Parce que j'aime lire. Parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rumsteak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec, j'ai vu l'avenir façon Cocteau. C'est une vierge de 47 ans dans un pyjama beige qui boit du milkshake banane carotte en chantant une pub débile. Any tontolo ambony tasitara manoratra amin'ny rasana folo dia satria milaza marina dia laza fafalo satria mirapy dia hoe tsy saina manatsaina fa aza fangaro marina sy ny diso aza fangaro fa nio androany farademy many ampitso safidiko manokana ny nandraisako ny rapy indraisiko izy rehefa hitako fatsy ratsy manoratra tonkalo mandrakitiza laza bombapy dia raha lazaina tala tafiko lamba ny anany rapy aza mandasatra fa irovony mpiarabelona ny kalaky safidiko manokana ny laza marina safidiko manokana ny avaka amin'ny maro ary safidiko ny hoe lavy de miarina rehefa misy mankahala mirapy hatrany na mbola vitsy aza amin'ny malala na mapy aza nkiana zasy ny rapy tsy mifanary zay tsy ala raha mahazo aniny rapy anaovako ady anala dia satria miaina ny lefiko dia lazaina fatsy mirarany hafa tifeko ny lefiko zay le fiteniko efa mazatra na dia mitsara aza mifanahy maratra dia mezaka ho tonga longo farany tsy atratra dia rehefa tsy mifaninana aminao aza tendrena hoe resy fa ny saiko voarin'Andriamanitra tsy mila mifaninana eny tsara tefy dia satria miaro ny fahalalana dia lazaina fa tsy malala menatra tena milatsaka ohatra mivaratra toe-tsaina ambany tany hita fa ambony efa hita taratra safidy manokana ny anjaka amin'ny life fa tsy anjakan'ny life fijeriko manokana fa tsy fijery ny hafa ny ilaiko satria vadikely aty amin'ny ambany tany mandrakizay voalaza trany hatrany dia satria fa hitako hoe ratsy no avy ka ny ankehitriny ny ataoko milay zay le lifeko mazava ho azy dia raha latsaka anaty lavaka ny rapiny ataoko tady zasy ny SP mandrakizay ifampitady ataoko tady akarako amin'ny avo eny amin'ny avo ambony tsy takatra tsy azo ambany tany paka noatra ny fototry ny azo dia raha voninkazo ny rapy dia la mandrakizay tsy mba malazo rehefa tsy tianao any temy malotonao aty amiko afafazo ny raty rehetra natao rehetra boka ny tatazo dia raiso ny teniko raha zakanao dia ianao mitsara fa hoe tsy mety ny atao tsy mety ny ataonao fa zay tsy mila mitsara anao fa zao toe-tsaina mila mety tsara ianao fankalana mitsara ianao fivoarana zatara ianao fivoarana zao dia zao fahavalo satria mandinika fahavalo satria milaza nefa vahoaka madinika dia satria ny lefiko dia hoe manoratra milaza mifankinana natorakoraka dia milatsaka ty amiko daholo mivato ny fankalana natoraka dia hoe ny zavatra lazaiko ny tsisy fotony fa naratsy indray zany efa reko sahady ny fofony rehefa tsy mikiva izay enona dia izay fotsiny fa zavarina manendrika mitsara ny endrika manao samby rendrika misafidy ny kado na rapy nefa voatendry mikozy ampilaminana bandikely fa endry ambony ihany fa maditra rapy aza manontany aza manontany hoe inona ny tiana lazaina aza mitsara kompo tsara fa eto tsisy zavatra tsaraina rapy tontolo malalaka ny safidy zakaiko mivokany na mamina mangidy rapy gasy ny ataoko dia lalavitra azy tsy satroko mahita azy miala ny satroko